dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana foy izao. Milohan'izay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka isika. Jehovah'Andriamanitra ray ao misaotra ny mandrakariva izay satria fantatra fa Andriamanitra tsy mba mandao ianao na dia ao anatin'ny toe-javatra sarotra raha dia miasa mandrakariva ianao. Ary matetika ny orakorako izao tontolo izao tsy andrenesanay ny feonao, kanefa matoky sy mino izahay fa miasa ny fomba mahagaga ianao amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hanokatra ny fo mampanahy ny olonao, indrindra ny firenena, mba hay mamantatra ny sitraponao ary araka ny teninao izay niraisinay tamin'ny farany mba haizanay mangina satria andro mahoro izao dia ny fanahinao masina no hiasa tanteraka tompo mba tonga anay ho voatolotra tokoa ny tenanay, anaiky ny sitraponao. Dia mitenena indray Jehovah fa mihaino mpamponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Avy hatrany dia raisitsika ny Romanina toko 12, ny 1:1 sy ny 2:2. Ny fitondran-tena mamendrika ny kristianina. Koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy ny famotrampon'Andriamanitra mba hatolotra ireo ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fampitopanahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miovaha amin'ny fanavozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Anisan'ny teny anankiray izay mamerina ny olona ho amin'ny laoniny mba tonga tsiraray avy ho tonga ny fanoloran-tena tanteraka. Ary izay fanoloran-tena tanteraka izay tsy vitavita fotsiny amin'izao fa mila fikirizana ary mila fiovan'ny toe-tsaina satria raha tsy voatolotra ny tena dia tsy mahay manana izay toe-panahy miova saina izay ary tsy hafantatra mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra araka nambara ny Paoly Apôstôly hoe sady tsara sady ankasitrahana no marina. Tsy takona fiainana amintsika ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana izao fa arakaraka ny andro sy ny fotoana tohatra ny misy zavatra mampatahotra, tohatra ny tsy ahita-piadanana, tohatra ny misy fikorontanana, tsy misy fifaliana ary toa miatrika ady mandrakariva. Ary izany rehetrarehetra izany tsy mipetraka fotsiny amin'ny isam-batan'olona na dia kristianina aza fa manjoa ny tokantrano, ny fianakaviana. Ary dia tsy tapona fiainana amintsika koa ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana izao eo anivon'ny firenena, eo anivon'izao tontolo izao. Raha manambara n'ity teny ity Paoly Apôstôly dia miresaka indrindra ny amin'ny kristianina mba hatonga azy andiny tena satria tsy tapona fiainana amintsika fa samy miresy lahatra avokoa tsika fa ny firenena malagasy dia firenena kristianina ny ankamaroany, firenena mivavaka. Ary na ny teny izay matetika miverimberina aza eo am-bavan'ny tsiraray dia hoe Madagasikara ho an'i Kristy, Kristy ho an'i Madagasikara. Izany rehetrarehetra izany tsy hoe teny lazaina fotsiny fa tokony iseho eo amin'ny toe-panahy sy eo amin'ny fitondran-tena amin'ny fomba fiasa sy ny fomba fiainana. Ny zavatra tsindrian'i Paoly Apôstôly dia ny fanoloran-tena, atolotra ireo ny tenanareo sy fanatitra velona masina, sitrak'Andriamanitra dia famitopanahy mety ataonareo izany. Ary izay mahatonga antsika niresaka hoe mila mitodika amin'ny tena, mijery indray manahoana ny fanoloran-tena antsika satria raha tsy tanteraka ny fanoloran-tena antsika, tsy ho tanterakitsika ny 2:2 hoe
tsy hanaraka ny fanao zao tontolo zao fa tokony iova ny fanavozana ny saina. Resakytsika ny toejavatra misy satria ny tenin'Andriamanitra de marina amin'ny lafin-javatra rehetra. Raha nijerytsika ny tantarany adina trehany zanak'Israely manoloana ny fanenjehan'ny Egyptianina, ny ampitany ranomasina mena zay niresahantsika hoe rehefa tena dinihana tanteraka zay fiampitana amin'ny ranomasina mena zay de fanavaozana tanteraka. Ary fomba hafahafa moa no niresahantsika ary marina ara-tsoratra masina zay hoe ny fiampitana ny ranomasina mena de mariky ny fahaterahanam-baovao, satria le zanak'Israely zay nanana toetran'ny Egyptianina nampidirina tao anatin'ny ranomasina mena zay tandindony batisa tsika zay mazava amintsika tsikelikely eny ihany, mba ho levina ao anatin'io rano io le toetra ratsy maha-Egyptianina, fa mba ho tafavoaka ao de olona araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zay le mila fanoloran-tena tanteraka mihitsy, vonona hanadino ny fiainana tany aoriana fa nde kosa ho amin'ny fiainam-baovao, mariky ny fiavaozany zany. Ary izay indrindra no nahatonga antsika nampatsiaro ny afatr'Andriamanitra, satria milohan'izay niampitana amin'ireo ranomasina mena io, milohan'izay hatongavana ny fanavaozana de misy afatra napetrak'Andriamanitra. Tsy mora ny lalina hitondran'Andriamanitra fa lalatsarotra, misedra fizahan-toetra, misedra fakapana, ary misy fahavalo zay mitady isitona hiverina mandrakariva, mitabataba vao iriny mampivarahontsana ny zanak'Israely mba hiverin-dalana. Kanefa teo anatrehan'izay afatra lehibe no napetrak' Jehova tany amin'ny Exodosy 4:20 da Mosesy hoe ilazao ny zanak'Israely fa ny Egyptianina zay hitanareo an'io sy tsy hitanareo tsony mandrak'izay. Jehova hiady anareo fa ianareo kosa angina baiky nomena zany. Ary na Mosesy raha mbola nitaraina teo anatrehan'izay zay mpitarika ny zanak'Israely, nahoana no mitaraina amiko ianao ry Mosesy, afatra ho amin'ny tompon'andraikitra indray, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, mba hampahery ny olona zay eo ambany ny fitaritany, mba tsy ho tonga ny fiamorana na de mafy ara ny zavatra trehana, na de misy fahavalo mitabataba azy manenjika. Baiky nomen'Andriamanitra sady mangina, fa anatin'izay fahanginan'izay ozy sika tsy mipetrapotsiny amin'izao fa mandroso mandrakariva, manaiky ny sitrapon'Andriamanitra, miloha ny ampitana ny ranomasina mena toe-panahy tokony hanana an'izay rehetrarehetra zay raha te ho tonga amin'ny fiavaozana. Marina zany amin'ny fiainan'ny isam-batan'olona, marina zany eo amin'ny fiainam-pianakaviana, marina zany eo amin'ny fiainam-piangonana, marina koa zany eo amin'ny fiainan'ny pirenena, satria na iodika vitsika na iodika vanana, Jehova Andriamanitra mitompo marika ny amin'ny fizotry ny tantara, mahafantatra ny toe-javatra misy, kanefa izy tsy mampanantena zavatra pokaty hoe hiadakadana raha miaraka aminy, fa mampibaribary kosa fa misy fahavalo. Kanefa manoloana ireny fahavalo manenjika mitabataba ireny de mibaiky nomena. Tsotra, Jehova hiady anareo fa ianareo kosa angina. Tsika isam-batan'olona matoa mandre zao fampianaran'izao de azoko antoka mihitsy fa tena kristianina. Firenentsika koa etsy an-tanin'izany tena mitolo tena ho kristianina, reo mpitarika rehetra na amin'ny sehatra ara-panahy na amin'ny sehatra ara-nofo na eo amin'ny firenena mandainga zay tsy milaza fa manonona ny anaran'Andriamanitra, kanefa eo no tokony hametrahana fanontaniana, manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ve tena voatolotra tanteraka ve ny tena ho an'Andriamanitra, satria mandalo amin'izany toe-javatra zany tsika amin'izao vanim-potoana zao. Tsy takona velona zany na mino ny olona na tsy mino, taka ny miampita-rano masina mena ho tonga ny fanavaozana, hiditra hizotra amin'ny lalam-panafahana, fa manaiky kosa ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany rehetrarehetra zany efa tsy ho tanteraka raha tsy takatritsika
ny zava-miafina mahakasika ny fiampitana ny ranomasina mena zay efa nyresahantsika teto. Raha nijeritsika nanazava mahakasika ny resaky Nikodemosy tamin'ny Jesosy, jaonina toko 7 ny 13 ka hatramin'ny 17. Jesosy namalaka nanao tamin'ny hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa izy raha tsy ateraky indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ho Nikodemosy tamin'ny ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe moa mahazo miditra ny kibondrenindray va izy ka ateraka ohatran'ny manaitra le resaka ny fanaovana. Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zay ateraky ny nofo de nofo ary zay ateraky ny fanahy de fanahy. Azagaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraky indray ianareo. Nikodemosy azo lazaina tamin'izany vanim-potoana fa tompona andraikitra mpampiana-dalàna, tena mianatra, nanany fahaizana fa tsy natakatra akory ny zavatra namparan'i Jesosy na de tsotra ary zay, satria nahoana tsy mbola tonga tamin'ny fanoloran-tena. Ka raha niteny Jesosy hoe tsy maintsy ateraky indray ianareo, ohatrany mampitodika am'le fiampitana amin'ny ranomasina mena, manaiky ho avaozina, manaiky andevona ny faharatsiana rehetra ary manaiky andeha eo ambanin'ny fitantanan'Andriamanitra. Fa saingy ny fahaizany no nibahana tao anatin'ny Nikodemosy, ny fisainana manofo no nibahana tao amin'ny Nikodemosy, mety ny vola sy ny arena satria azo lazaina fa ny mpampiana-dalàna tamin'izany vanim-potoana zany de olona nianatra, olona nanan-karena, olona nana ny voninahiny, ireo no nibahana tao an-tsainy ary zay no tsy natakara ny hafatra nataon'i Jesosy, satria zay fateraham-baovao zay de miverina ho zaza. Raha ho antsika amin'izao vanim-potoana zao, zavatra tian'i Jesosy ampitaina ange de tsotra, ohatra tsika mampiasa solon-tsaina amin'izao vanim-potoana zao, misy disque dur hitehirizana ny asa rehetra ao anatin'ny ordinateur, fa indraindray vokatry ny virus na vokatry ny zavatra tsy mety ao anatin'iny disque dur iny de tsy mandeha ara-dalàna ny ordinateur. Fa mba hahatonga azy andeha tsara de tsy maintsy formatena ozy, diovina indray mandeha le disque dur, fafana daholy zay zavatra rehetrarehetra ao anatiny ao, zay indray vo havaozina. Ary toraka zany koa isika manaiky ho formatena, manaiky ho diovina, manaiky hanana fisainan-jaza, manaiky hanadina zavatra tsy mety rehetrarehetra, ary manaiky ny sitrapon'Andriamanitra mba ho ateraka indray satria hoentina amin'ny lalam-panafahana. Fa saingy Nikodemosy tsy natakatra an'izany, na de teo ara ny fahaizany, teo ny voninahiny, teo ny arenany, zay ny fikiriny, zay fifikirana ny voninahitra sy ny arena sy ny fahefana zay ananan'izay, zay ny tsy atakarana ny zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tenin'i Jesosy eto de mitomboka amin'izay fahateraham-baovao zay ny fanoloran-tena, fa tsy misy mihitsy araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, de zay tsara sady akasitrahana no marina raha vo ny voninahitra, ny arena, ny fahefana maizy ny tena no misandratra de tsy tonga amin'ny fanoloran-tena, de tsy tonga amin'ny fiovan'n-tsaina tanteraka, de tsy mahay mangina. Ary zay le hafatra nentsika tamin'ny farany Amosy 5:13, ko zay manan-tsaina de angina amin'izao andro zao, fa andro mampahory zao. Baiko nomen'Andriamanitra zany raha tena kristianina marina amin'izao andro zao, fa andro mahory zao de mangina. Kanefa na zay ary ny baikon'Andriamanitra de misy foana ankeny Egyptianina mitabataba, tsy mahafoana ny tabataba zany, fa raha ohatra mbola manonona ny anaran'Andriamanitra manoloana ny zavatra sarotra andalovana de ny fiedina tsara indrindra de ny fahanginana.
tsy mariky ny faharesena, tsy mariky ny ny fahakanosana, ny fahanginana. Ary ndraindray mampieritreritra le amosa toko 5:17 hoe ko zay manatsaina de angina am'izao andro zao fa andro mampaoro zao hazo adika ihany ko fa ny olona dala mitabataba, ny olona tsy manatsaina mitabataba satria tsy matakatra ny mahandriamanitra n'andriamanitra. Ary raha vao mitabataba ny olona anankiray de tonga am'le tenen'i Jesosy Kristy ty fireneny ty manaja am'olony fa mifony kosa lavitra fa ny olona manatsaina na de eo ara ny tabataba tsy maintsy misy io mangina mandrakariva. Ary zay ny antoko ny fandresena, zay ny antoko ny fandrosoana manaiky ny sitrapon'andriamanitra. Ka am'izao andro mahoro zao ilana ny fahangina ary tokony hiverina ny fandinihan-tena an'olo tena, zany hoe manaiky ho avozona, manaiky ho ateraky indray. Ary rehefa tapa-kevitra ny ho ateraka taka ny resantsika hoe taka ny disque dur forma tena ny saitsika de tonga amin'ny tenin'ny Paoly apôstôly zay vao mety ho tanteraka. Le aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao fa maninona ny fanaon'izao tontolo zao niorakoraka ny tabataba, ny fierema, fitadiavam-boninahitra laza, ny fampisandrarana ny maiziny tena, zay ny eto am'izao tontolo zao. Fa ny ao amin'Andriamanitra kosa rehefa tonga ny fanoloran-tena miova amin'ny fanavaozana ny saina, satria raha manaiky forma tena ny saitsika, manaiky an'olo tenitsika, tonga amin'ny fanavaozan-tsaintsika am'izay vanim-potoan'izay mahay mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra de izay tsara sady akasitrahana no marina. Ary zay indrindra ny iritsika kristianina, ny tena kristianina manaridia an' Jesosy manoloana ny toe zavatra sarotra mangina izy. Ny tena kristianina manaridia an' Jesosy manoloana ny ady, manoloana ny tsy fandriampahalemana, manoloana ny korotana avetsy averoa, mangina izy. Toetra amantarana ny tena kristianina mpanaradia an' Jesosy. Tsy mora nefa manana an'izay toetra mangina zay, tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana ao izy Jesosy, mandany tenany apetraka daholo taka ny Paoly apôstôly. Zay rehetra no heveriko fa ho tompony ozy de nataoko taimboraka avokoa fa tsy atakaliko noho ny fioarany fahalalana ny Jesosy Kristy. Ary tsy misy afa-tsy io ihany no ahafahantsika mandroso, tsy sitrak'Andriamanitra ary tsy sitraky Jesosy ny atonga atsika hiemotra, fa ny sitrany de ny atonga atsika androso mandrakariva. Tsika ozy tsy mba naman'izay miemotra fa namany zay mandroso ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ary zay fiovany toe-tsaina zay no atakaratsika ny tombam-bidiny zay fahanginana zay araka ny nambaraka hoe tsy mariky ny faharesena, tsy mariky ny fahakanosana fa mifanohatra am'izay raha ny zavatra mitranga. Rehefa ny olona no mitabataba de manakina ny fahakanosana izy zay. Rehefa ny olona no mitabataba de fantany fa olon-dresy izy zay. Fa ny olona mandresy miaraka amin'Andriamanitra, olona niova saina, niny manapitsofina manoloana ny orakoraka rehetra mangina mandrakariva, satria inona mo ny fiadiana tsara indrindra efa tsy ny fiaderana amin'Andriamanitra, ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Ary mazava ny toko izay omeny Jehova hiado anareo sy fianareo kosa angina. Ary zay no nampitaina amintsika. Tena andro mahoro zao, andro mampikorotana zao, indrindra eo anivon'ny firenena manoloana ny fifidianana zay mbola ho hitantsika ny sitrapon'Andriamanitra, satria nitanjona kely reny Paoly apôstôly araky ny nambarany amin'ny Romanina toko 12
hoe aza manaraka ny fanao n'izao tontolo zao fa miovaha ny fanavozana ny saina amantarinareo ny sitrapon'Andriamanitra ozy de zay tsara sady akasitrahana ozy a no marina ary zany indrindra no mahatonga atsika tena mampitodika ny saitsika ho amin'Andriamanitra ty firenetsika ty azo lazaina fa firenena ingaran'Andriamanitra mba iano enge ny vaovao any ivelany milaza ny loza amina tambo ny tranga vetseveroa miady hatrano misy any amin'ny firenena zay everina fa mandroso fa tsy mitondra sedanana ho amin'ny olona zany rehetrarehetra zany fa miaraka amin'Andriamanitra kosa de misy ny fiarovana tsy afabelitsika any amin'ny zavatra mampahory am'izao vanim-potoana faran'izao fa mila mamantatra kosa ny sitrapon'Andriamanitra kanefa tsy efo zay ozy tsika raha tsy tonga amin'ny fanoloran-tena tanteraka tsy efo zay raha tsy tonga eo amin'ny fiovan'ny ny toe-tsaina mba izatsika mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ka matoky sy mino fa mifanahy masin'Andriamanitra de hiasa ao anatintsika mba tonga atsika tena olona mendrika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Paoly apôstôly de mampiseho ny zavatra mafy zay andalovan'ny olona ao amin'ny Romanina toko 9 Romanina toko 9 de ny 5:30 ka hatramin'ny 5:7 mba fampahirezana atsika manoloana ny ady zay atrehana satria raha tsy tonga ny fanoloran-tena atsika raha tsy tonga ny fiovahan-tsaina isika tsy fantatritsika ny sitrapon'Andriamanitra ary mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra io sarotra de sarotra raha tsy olona nateraka indray iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy ozy fa oriana va sa fantrahana sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra araka ny voasoratra hoe fa noho ny aminao no namononanay mandrakariva toy ny ondrovonona no fijery anay ozy kanefa amin'izany rehetrarehetra zany de manoatra no mpandresy isika amin'ny alalan'ilay diantsika fa matoky aozy fa na fahafatesana na fiainana na anjely ary fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra hoavy na hery na ny ambony na ny ambany ary na inona amin'izao zavatra ary zao de tsy asaraka atsika ny fitiavan'Andriamanitra zay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika asa raha mba takatritsika zay fitiavan'Andriamanitra tsika zay tsika nge miatrikady ary raha navelan'Andriamanitra fotsiny tam'izao ka tsy niditra an-tsehatra izy korotana tsy nisy vahaolana mihitsy fa momba fantaritsika ve ny sandrin'Andriamanitra mitsotra na de eo raha ny toe-javatra mafy menjady indrindra am'izao vanim-potoana zao tsy mena tsiny samy miorakoraka daholo ny olona samy manana ny eritreriny na eo anivon'ny tokantrano na eo anivon'ny fiangonana na eo anivon'ny firenena mieritreritra hoe zao ny mety fa tena araka ny sitrapon'Andriamanitra ve miorakoraka taotsika fa ny amantarana ny sitrapon'Andriamanitra de ny fahanginana izy moa no tsy mampiasa ny teny hoe kanefa amin'izany rehetra zany de manoatra no ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay diantsika manahoana le fitiavan'Andriamanitra atsika asainy mangina fa ny mangina tsy mipetrapotsiny am'izao fa ao anatin'ny fahanginana no ahafahana mandinika ao anatin'ny fahanginana no ahafahana manokatra tsara le sofina haiainy ny sitrapon'Andriamanitra ary ny teny zay nomeny mangina inona ny fitiavana lehibe noho izao isaky ny misy ady zany de ohatran'ny Jehovah miteny hoe apetra tsara fotsiny nareo avy aloha asehoko nareo mierika ary azo antoka fa tena aneo ny voninahiny Andriamanitra na nisam-batan'olona manaky ny sitrapony azo antoka fa aneo ny voninahiny Andriamanitra na de ho nivon'ny firenena aza satria matoky sy mino fa maro anisan'ny kristianina tena metehatra amin'Andriamanitra ary zay no anaovana antso ho an'ny mpitaiza ra-panahy rehetra mampianara ny olona mba hangina sotafalatsaka amin'ny tabataba
fa haiainy kosa ny afatr'andriamanitra fa tsy misy zavatra tanteraka eto am'ity zao tontolo zao ty raha tsy nao sitrapon'andriamanitra fa tsika tsy isika ny tokony hamaritra ny zavatra mety amintsika fa velohandriamanitra no hitaridarana atsika tahaka mitondrany any zanak'Israely nivoaka tao amin'ny tany Egipta andeha ho any amin'ny tany Kanana. Jehova hiado anareo fa nareo kosa mangina ary tena nandeha tokoa ny zanak'Israely tafavoaka teo amin'ny ranomasina mena fa na izany na tsy zany tena niazona an'izay le ny zanak'Israely tsy mbola any ny tantarantsika. Ao ihany le tsy fatokisana, ao ihany ny fahavalo izay manenjika, ao ihany le fahalemena manjo ny zanak'olombelona tsy manaiky ny sitrapon'andriamanitra kanefa na iodika vi ny olona na iodika vana nenenina zavatra ataony tsy mahaleo ny sitrapon'andriamanitra tsy ho tanteraka eo anatrehan' izany rehetrarehetra zany. Inona no afatra ampitaina amintsika sy ho fampaherezana amintsika mafy nge ny zavatra nitalovana am'izao vanim-potoan'izao tsy tako mafenina fa mba tsy ho tafalatsaka ny fampanantenana pokaty zay indraindray zay mpitoro filazantsara mihitsy mamahantaritra ny vahoaka ka mampitabataba ny vahoaka zany hoe tsy tarihan'ny fanahin'andriamanitra fa tarihan'ny sainana mahaolona ka tsy mahay mangina kanefa mazava kely tenin'andriamanitra zay manan-tsaina oka angina am'izao andro zao izy fa andro mahaolo zao ka raha manan-tsaina nydikany manan-tsaina olona tonga amin'ny fanoloran-tena olona nanaiky iova toe-tsaina de mahay mamantatra ny sitrapon'andriamanitra fa io sitrapon'andriamanitra io ange tsy azotsika baikoan'andriamanitra hoe zao no tsy maintsy atao mihitsy eo manaiky fotsiny fitantanany fa io andriamanitra zay mitantana io zay sitrapony tsy maintsy ho tanteraka ary matetika ndraindraytsika manana eritreritra hoe tena ohatran'izao no tiako tanteraka amin'ny fiainako, ohatran'izao no tiako no tanteraka amin'ny fiangonana misy ahy, ohatran'izao no tiako tanteraka eto amin'ny firenena fa amin'ny akapobeany tsy izay tiany olona no tanteraka fa izay sitrapon'andriamanitra kanefa zay sitrapon'andriamanitra zay nge ny mahatonga ny olona tsy manan-tsaina mitabataba tsy manaiky ny sitrapon'andriamanitra za tsy miteny hoe sika miaina ny olona tsy manan-tsaina fa matoky sy mino aho fa matoky manaraka izao fampaherezan'izao ianao tena manan-tsaina ianao ary tena mahatsapa fa andro mahoro zao ary zay mampaherezako atsika isam-batan'olona aoka angina de ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra fa indraindray ny zavatra mitranga tsy araka zay itiavantsika azy kanefa mahasoa atsika ny fitantanan'andriamanitra, mahasoa atsika ny zavatra sehon'andriamanitra fa raha ohatra tsy vitonga ny fahalorantena atsika tsy nateraka indray tsika tsy olona ny ampitany ranomasina mena no avozany zany fa egiptianina ho aringana ka izy mo amintsika ny te hipetraka amin'ny toeran'ny egiptianina ny ampitany ranomasina mena samy ny ampita teo daholo angena ny zanak'Israely na ny egiptianina fa ny zanak'Israely ny mipita ho amin'ny fanavozana fa ny egiptianina ny tabataba mba hisarika ny olona hiverin-dalana fa de hitantsika ny tantara ringana tao amin'ny ranomasina mena avokoa reny rehetrarehetra eny raha jerevantsika ny Exodosy mba hisaintsaintsika an'izany andraisantsika ny safidy anaiky mitaka ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany angina ka izotra ny lalana solitan'andriamanitra ho tonga amin'ny fanavozana aveo sa anaiky horingana tahaka ny zanak'Israely. Jereo tsara nge ny voasoratra amin'ny Exodosy toko faefatra ambifolo hoe de ny andininy fa enina amboroapolo ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo somary lava kanefa andraisantsika safidy sy fanapahan-kevitra hanolo tena ho an'andriamanitra ve tsika tena tsy anaraka ny fanaon'izao tontolo zao ve tsika tena anaiky anova ny toe-tsaintsika ve mba hamantaratsika ny sitrapon'andriamanitra zay tsara
marina sady ankasitrahana ozy de anjara antsika misafidy ny afatra zay nomena ange tsy manery atsika fa marina ny tenin'andriamanitra fa anjara antsika misafidy eo anatrehan'izay zao ny voasoratra roa Jehovah tamin'ny Mosesy injiro ambony ranomasina ny tanànao mba hikatona ny rano amin'ny Egyptianina mba mikalesina sy mipitaingy-tsovaliny na injisitra ny Mosesy teo ambony ranomasina ny tanàna ozy ka nikatona ho tahaka ny teo amin'ny ranomasina rehefa nadivo maraina ny andro ary ny Egyptianina nantositra ka kanjo nitsena ny rano ihany izy de nariny Jehovah teo voan'ny ranomasina ny Egyptianina ary de nikatona ny rano ka nanarona ny kalesy sy ny mpitaingy-tsovaly de miara-mila ny Farao zay niditra teo amin'ny ranomasina nanenjika ny zanak'Israely ko tsy nisy niangana na diray akory aza fa ny zanak'Israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo voan'ny ranomasina ary ny rano de tonga fifo azy teo amin'ny akavanana sy teo amin'ny akaviana anjara antsika misafidy inona no mahatonga an'izany fanginanareo olona avelao hiasa Jehovah zao tontolo zao mitabataba zay tsy manaitry ny soratra masina mitabataba anana nitoetra amin'ny Egyptianina hitabataba vitsika sana nitoetra ny zanak'Israely anginy fantakitsika mivokany kanefa de mampahery atsika satria firenena mivavaka ny firenena malagasy tsy adala ny olona tsy antehatra amin'Andriamanitra andro mahory zao aoka anginy tongava ny fanoloran-tena aoka anaiky ateraky indray aza manao taka ny Nikodemosy nentehatra tamin'ny arena ny voninahitra ny laza tsy natakatra ny fahaterahana nambaran'i Jesosy Kristy ny fahaterahana de ao anatin'ny fahanginana ary miova toe-tsaina ary mamantatra mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra zay sady tsara no kasitrahana no marina fa nahatra an'Andriamanitra vavakisika misaotranao Jehovah-Andriamanitra ray satria na de toetra sarotra azy mitakinao antoko ny fandresena mangataka tompo ny fanahinao mahery mba hiasa ho amin'ny olona rehetra tsy hoe mpitoro ny filazantsara izay ka marina mandrakariva zay zavatra torianay fa izay koa tokony andiny tena mba tsy hamantalitra ny vahoakanao mba hitaizany olonao ho tonga ny famelinana hitarika ny olona ho amin'ny fanoloran-tena ho tonga ny fanavaozan-tsaina tanteraka mantatra ny sitraponao ary mangataka koa ho an'izao firenena zao fantatrao ny zavatra miandry natoko sy mino fa fanainao masina de asa mahery ary tahaka ny voninahitra nasehoanao tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoan'izany matoka izay fa na eo ary ny ady mafizatrehana tsy maintsy miseho voninahitra misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen mavelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fitanan'ny tompo amintsika